Toboklasy toboko vavy katrokany amin'ny valora riva fotoana ny fampahalalam-baovao faharoa amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra matv manolotra ny araba amin'ny takariva ity ary manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isany hoentina amintsika amin'ny takariva ity ary ny fizotry ny fikarakarana ny fividianana izay ho tanterahana faharoapolo ny volana desambra avy izao sy ny fiomanana samy hafa ihany koa ara-pitaovana ao anatin'izay fividianana izay isany hoentina amintsika ihany koa ny fanohikevitra samy hafa eo amin'ireo mpanao politika manodidina ity fiomanana samy hafa ity isany hoentina ihany koa ny sehatra sosialy maro samy hafa faraka ny fanambara teo dia manasanao aloha anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny alalan'ilay antsoina hoe Skype tamin'ity androandroany ity ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina isany nosoritany ty manam-boninahitra miaramila ity moa fa zony ny tokony ahazo ny fampitsora keloka vola raha vao avy no mamintina ny vaovao sara ny tsirako torson. Nanamafy ny tokony azony fampitsorak'eloka ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina raha nambaran'ity manam-boninahitra ity anisan'ny fantafitra tamin'ny lisitry ny olona nahazo fampitsorak'eloka ny tena ny 7 aogositra lasa teo saingy nisy mibaiko nanakana ny fahazony izany nengy avy eo anivo ny fiadidian'ny teteza mita. Mazava loatra eo ary voalaviko ny taratasy io dia le manipulation politique zay nitsarovany sonian'io taratasy atao voalohany tsara mieritreritra nangataka fa izy noho ny resaka tamin'ny oralahy koa asavy mangataka izy afany namany fa mahazo dola dia voatera ny resaka tamin'ny avocat koa mba manaova fangatana zalafa ay mety mahazo ihany ho miza dia nahazo tokoa ne rehefa natao ny vote 19 septembre dia vote araka ny filaza tao amin'ny FFM atao zay sasurany na inompo anazy. Manoloana ny fanambaran'ny filohan'ny FFM fa mbola tokony isy ny fanadihadiana ataony amin'ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina dia laza ty farany fa vonina hotsaraina ny tenany. Inona moa ny antony hitsarana any Fianarantsoa tao Antananarivo nanaovana an'iny zavatra iny fa maninona zany hotsaraina any Fianarantsoa fa raha ohatra ka tapakevitra zareo asavy teneny cour d'appel hoe amin'izao ny audience mombana fa iverina ny rapitsiny fa zakosa totsaraina ny Fianarantsoa. Zo ny fahazona ny fampitsorak'eloka hoy lieutenant colonel Charles Andrenasoavina ary entina namafisana ny fangatahany dia nisy ny taratasy fampatsiahivana ny alefa ny fianakavian'i Charles Andrenasoavina ho an'ny filohan'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Raha nantaniana momba ny toe-pahasalamana dia nilaza ny colonel Charles Andrenasoavina fa efa metsara ny tenany saingy mbola misy ny fitsaboana tsy maintsy arahany any La Réunion.